Dia faly miarahaba rehetra indray tonga somatsara ato amin'ny chaîne androany. Ialako tsiny ny bruit any ivelany fa tsy dia tena manam-potoana firy ny nanaovana ilay intro androany dia tsy maintsy atao izao ilay izy. Ialako tsiny be dia be. Dia araka ny hitanao amin'ny titre ao lohateny ao dia ny fahazarana fanaovana fond de teint. Izay angamba no tena azoko ilazana anazy fa ny foundation routine zay zany no etsoka ny fiantso anazy amin'ny teny anglais. Somary sarosarotra ihany anaovana an'ilay filazana azy amin'ny teny malagasy satria tsy maintsy nanontany olona tao amin'ny Facebook mihitsy hoe inona no ilazako an'izany fa izay angamba no hoe fahazarana fanaovana fond de teint. Tsy haiko inona fond de teint amin'ny teny malagasy aloha ohatra mbola tsisy izy amin'izao fa ity zany no résultat ity no vokatsoa avy aminy. Ity zany no nataoko teo dia raha mahaliana anao ny fanaovana izany fond de teint zany dia manasa anao hijery avy hatrany. Dia rehefa voasasa tsara sy madio tsara ny tarehy dia ahiditra amin'ny hydratation tsika dia ny produit ampiasaiko dia ny ELF Soothing Serum. Dia araka ny hitanao izao dia paritaka amin'ny tarehy aloha ilay izy dia izay vao mafangaro tsara toy izao. Rehefa vita dia hiditra amin'ny fond de teint tsika dia Maybelline no ampiasaiko eto pure beige no couleur dia ohatr'izao zany fanaovana azy apetraka amin'ny tanan'ohatr' izao dia arahana amin'ny tanan'ohatry ny izy dia amin'izay kely ny produit azo no tsy miraraka ilay izy. Dia aparitaka amin'ny tarehy ohatr' izao aloha dia izay vao atakosina toy ny mahazatra. Dia tsaratsara kokoa dia blanche ohatran'io ampiasaiko ny ampiasaina somary mafimafy kokoa sy ngezangeza ihany ilay izy. Dia ny produit fahatelo dia cache-tache izy ny olona na anti-cerne. Izany hoe manakona ny panda na ny maintimainty an-dranomasy izy ity. Dia satria moa ity somary mafimafy ny zavatra ampiasaiko solide dia nafanaiko tamin'ny tanako aloha ilay izy dia izay vao apetrako an-dranomasy dia miakatra kely ohatr'izao ny maso rehefa manositra anazy. Dia ny tanana manisy fasiana peratra no ampiasaina dia amin'izay itsinina malefadefaka kokoa amin'ny ambany maso. Dia jereo ny fahasamihafan'ilay izy no misy sy ny tsy misy. Dia ity iray ity koa dia optionnel ihany koa izy ity hitondray mamoaka ny ampovoan'ny tarehinao zany raha ohatra ka hoe tratra masoandro ilay izy. Dia ilay produit teo ihany no ampiasaiko dia takosenina amin'ny brosy rehefa avy eo. Dia ny pomety dia ampiasaina dia avy amin'ny ELF dia ohatr'izao indray ny fanosotra pomety somary eo amin'ilay taolana izay mivoaka rehefa mitsiky iny ianao zany ny taolan'ny tarehy. Dia iny zany no asiana pomety dia rehefa betsaka loatra ilay izy dia afaka takosenana amin'ny brosy hafa. Dia ity ny resaka contouring aloha manaraka mihitsy no atao. Dia ny finition ilay izy zany dia ELF setting spray. Ohatr'izao no fametrahana anazy atao mifanalavitra tsara amin'ny tarehy ohatr'izao mihitsy ilay izy. Dia rehefa maina zany ilay izy dia ohatr'izao no voakany. Ouais, hainareo efa eto, nahafinaritra anareo ilay vidéo teo. Omeo j'aime ary ilay vidéo raha nahafinaritra anao dia zarazarao amin'ny namana rehetra any cliquez hoe partager. Dia raha ohatra ka mbola tsy nis'inscrire ianao na nisabone, cliquez eto hoe s'abonner na s'inscrire dia amin'izay ianao tonga dia afaka mahita ny vidéo izay ho avy manaraka. Dia raha hijery ny vidéo teo aloha, cliquez eto.